Taorian'ny fisamborana ireo pakistanais miisa 12 kosa dia nisy indray ny fisamborana teratany iraniana miisa 3 omaly teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Marina fa passeport sandoka no nampiasain'izy ireo. Ny andinindin'izay avy hatrany. Teratany iraniana miisa 3 no nisamboriny sampandrarahan'ny polisy misahana ny abakabaka sy ny tsisy na ny SCPAF teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pireneneny Ivato omaly noho ny fampiasana passeport sandoka. Ora fahatongavan'ny vol Turkish Airlines avy any Istanbul dia nisy teratany iraniana telo rahalahy tonga teto Ivato. Milahatra izy zany teny amin'ny filaran'ny passager angataka visa touristique. Rehefa tonga teo amin'ny box izy ametaka an'ilay visa dia niraisina inspecteur de police ilay passeportny. Rehefa nisokafana ilay passeport voaraisina iny zany dia efa fantatry ny polisy ny seranam-piaramanidina tena dia ty passeport ty sa faux satria alay efa zatra le mandray ilay passeport ilay polisy dia efa tonga dia fantatra ilay izy na mpiady passeport. Izy telo mirahalahy samy milahatra teo daholo, milahatra ilay voalohany, gaga zany ilay polisy ohatrany hafahafa ty passeport ty, natsofoka tao anaty machine iny passeport iny araky ny efa fantatra moa zany ny passeport elektronika rehetra rehefa mitsofoka anatin'io machine fanaovana enregistrement miady ve io dia tonga dia vakian'ny machine zany dia mivoaka daholo ny données an'ilay passager. Fa itindra mitoraka ty zany tsy nety nivoaka ilay izy. Dikan'izany manamafy an'ilay polisy zany izy hoe tsy passeport tena izy ty passeport espagnol ty faux. Nandalo indray ilay faharoa dia torakany ihany koa tsy nety namaky an'izy ilay machine dia nandalo koa ilay fahatelo telo mirahalahy zany izy dia confirmé zany ilay izy hoe faux reto passeport reto satria mitovy ilay passeport nentiny zareo. Io passeport io zany dia marihana fa passeport espagnol no nentin'izy telo mirahalahy ary tao anatin'ilay passeport mbola vierge. Tsisy cachet zany tao ny alantany toerana nandehanany. Voatery mitazovonjo maika eny anivon'ny sampandrarana ny fanaraha-masony atany ireo irasa telo ireo amin'izao fotoana zao adiadina. Andika izy ireo amin'ny fampiasana antota taratasy fivezivezena sandoka izay voararany andin-dalàna fahatelo amby 50 ao amin'ny code pénal malagasy.